Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny fifanarana nisy teo amin'ny solotenan'ny mpianatra ny Université-n'Antananarivo ary ny Ministeran'ny Fampianarana ambony ihany no everiny Ministera tompon'andraikitra fa vahaolana amin'ny olana misy eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarson. Efa nisy ny fifanarahana niarahan'ny solotenan'ny mpianatra ny Université-n'Antananarivo ary ny Ministeran'ny Fampianarana ambony. Fifanarahana izay nolanina taoriny ny fifampidiniana ny 17 volana May 2024 teo. Ary everiny eo anivon'ny ministera fa io fifanarahana io ihany no mamany olana mikasika ny fahazoana internet, ny fampiasana ny foto-drafitrasa ara-panatanjahantena. Na fandraisana andraikitra dia sady mandray andraikitra ny mpitantana amin'ny établissement, ny présidence université, ministère moa zany amin'le hoe tompona andraikitra ray aman-dreny tutelle anazy zany dia mampifandray andreo dia izay nahatonga an'le hoe mba filaminana satria tsisy manana tombontsoa na iza ny hoe resaka fikorontanana indrindra satria raha lamina nandritran'izay 2016 zay sy 2017 raha tsy tamin'ny herinandro iny dia tena afaka ndroso tsara tamin'ny fampianarana ny calendrier universitaire asa dia efa miroso amin'le hoe mba fampitoviana n'ilay calendrier universitaire satria korotana ohatran'io ihany moa no matetika tsy mampitovy lasa tsy nampitovy ny calendrier universitaire. Momba ny mpampianatra mpikaroka dia nilaza ny ministra ny fampianarana ambony fa efa nisy ny fifanarahana niarahana ary ny resaka momba ny fitakiana samihafa. Nisy ny fifanarahana tamin'ny 2012 ary toizana izay fifampiresahana izay hoy ny ministra Rasoa Zananira Monique mba hisin'ny filaminana eny amin'ny université.